tetika samy tetika samy misandoka ny lalana potika sy ny tsy fananana asy eto Tomasina no tokony masoana hoy ny RMDM. Fampananjana ny zony ankizivavy tompon'andraikitra ny rehetra. Falanjava-boary tsy mazaza misokatra ho an'ny rehetra saingy misy ny lamina manokana. Manatitra ny araba tombo kilasy tongovavy tonga sondray tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasana ho ampananjana naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Aingo ambony tsikoko tsy laram-pamehana ho an'ny vahoaka ny Toamasina ny tetika samiami. Ny sakafo, ny fahafahamampiananjanaka, ny fitsaboana, ny fandriampahalemana santonany amin'ireo zavatra teny ilain'ny mponina. Araka izao fanadihadiana nataon'ny Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala izao. Ity ilay sarina mpanantenaina hoendriky ny Miami toy ny any Etazonia tamin'ny fampelezan-kevitry Rajoelina. Ity anefa no sarina seho ankehitriny. Toy izao no fahavitan'ilay asa ao anatiny izay efa nosokafana vonjomaika sady ny sabotsy lasa teo. Tetika asa tsy lahara-pahamehana ho any andavanandro ny mponina eto Tomasina ary no mafisy ny mpikatroka RMDM eto an-toerana izany. Io Miami moa zany raha samy mahitsika ny endriny dia atao mitohy hatraty amin'ny ilay kianja mitafo arena izay nangalana ny stade municipal lanaovana azy. Mampalahelo raha ny fahitanay azy zao dia ny tapany avaratra n'ilay stade municipal ihany no anaovana zonona azy, fa ny tapany atsimo dia efa zavatra hafa ny fahitanay azy eo no atao ka dia ho antsika vahoaka rehetra dia manao antsoavy samia eritreritra ny noavy sy ny ampitso nyity tanàna ity ary nampitso nyity Madagasikara ity satria raha izao no toy dia tsy misy zavabanina eto fa dia fandravana dia fakana-keriny ankolaka ny zavatra eto tanàna. Tombotsoan'olombetsy ny zava-misy raha ny fanazavana ihany. Za tsy hanonona théorème manizana fa ny zavatra napetraka hatramin'izay ary ho an'ny olona ny nanao gestion nanao économie dia misy an'izay théorème zay dia mametraka hoe fanananasa fitsondrovana ny zavanandro aloha ny voalohany zany hoe mananasa afaka mampiana-jaza, afaka mihinana ara-dalàna sy afaka mitsabo-teny etsetretsetra. Zava-misy amin'izao dia tsy tonga amin'izany ary ny olona raha tsy mananasa, ny olona raha zara fa mahita any koanina. Za miteny foana fa tany aloha dia nilaza ny tarika maleo ny trongo vohokany raha malagasy fa amin'izao any ny vohoaka malagasy dia mitrosa vohomany ary ny anina hoanina androany afaka volana raika na volana roa zay vao voaloha. Zany hoe fa tena tsy misy tsony mahaolona ny olona fa tena tsy fantatro izay ilazako azy satria mampanahirana ary mampalahelo amoaka teny marary amin'izany. Fa ny zava-misy zany dia tsy laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka ny Tamatavy Miami. Tsy mifanalavitra amin'ny andavanandro ny ankamaroan'ny malagasy. Divitry ny fahasairana tanteraka ihany koa ny mponina eto. Mifohifohy volo vao mahita izay arapaka. Manginy fotsiny ny fahapotehan'ny lalana eto an-tampon-tanàna Tomasina. Manjaka ny asa tsy manara-dalàna, ahazahoana mamelona ny ankohonana. Pejiny sosialy tonga ny taraina tetỳ amin'ny MBS androany solitena ny mpivarotra etsy amin'ny Koma 67 hectares maro ny antso izay. Ataon'ireo mpiasa ny fivondronana amin'izy ireo raha ny fitantarany ka nova ny antso ny mba tokony hijerena azy ireo. Afitra Solondrabe sy Taizinaina no mitatitra izay vaovao izay. Tsy vao izao no mifandona ireo fivondronana sy ny mpivarotra eto Antananarivo. Maro ny fitarainana efa voaray ary misy hatramin'ny fikasihan-tanana azy toy ny tranga farany teo teny Behoririka. Ity tranga iray ity dia tsy amin'ny andro atoandro fa rehefa restoriany mpivarotra no manao ny ataony. Ireo fivondronana efa ho 2 herinandro izay. Mangorona ny latabatra sy ny fitaovana hafa ireo fivondronana raha ny fitantaran'ny solitena mpivarotra. Manaraka ny Koma rehetrarehetra dia mitambohan'ny havana. Alla risy tsy maintsy mafeno kamo eo vao miala. Amin'ny andro alina eo amin'ny sivy sasany maray amin'ny folo. Latabatra ny entana ilay mipetraka eo amin'ny sisiny havan'ireo amin'ny Koma iny. Toa amin'ny fivondronana amin'ny alina.
tsy nisy fampitandremana tonga dia fakana fotsiny zao ary ny zavatra tena mampalahelo anay dia tena fotsiny hoe dia atsofoka anaty camion rehefa tonga tao zay dia valibiraingina ny azonay hoe akan'ireo hitanay tsara daholo mihitsy ny latabatra rehetrarehetra teo nefa dia tonga dia valy teny hafahafa no inona hoe tsadinareo alaina kitay ireo andrahoina hanina io rehefa lany ireo mbola aka indray zay raha amin'ny manaraka rehefa lany ireo dia maka indray asa tompoko izany na mety na tsy mety be dia be mihitsy n'izay ny tompony ena tsy any amin'ny komma rehetrarehetra efa ndroa herinandro izy zao no naka dia alina indray izy mbola naka raha ny fanazavana no entin'ity solontenan'ny mpivarotra ity hatrany dia tsy nisy ny herisetra sy fanararotana tahaka izao nandritra ny fitondrana teo anivon'ny komuna teo aloha tsy indry azo lena sy raha matahoratra ny miainany madinika ny lehibe variana amin'ny andraikitra hafa fa tsy mijery ny fijalian'ny vahoaka ho hiatran'ny fanazavana mifandraiky amin'izay sy vaovao izay ny dandalambe androany ny mpivarotra trondro ao amin'ny fitima mahajanga ny lanja sorabaventy izay mosary io ny soratra ny olanjain'izy ireo efa ela no voakitikitika teo amin'ny toerana fivarotana ireto mpivarotra ireto fa androany no noravan'ny polisy munisipaly ny toeram-pivarotana ka izao nampitroatra ny mpivarotra izao raha ny angom-baovao dia tamin'ny 3 ora maraina no nilatsaka nandrava ny fivarotana ireo fivondronana andrasana ny mety toy ny rara eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana manao toy vakana ny firehetana ala manerana ny Madagasikara ankehitriny mirehatra ny ao anatin'ny tahiry manokana na ny réserve spéciale ao Ambohitantely Ankazobe mbola tsy misy ny fampitam-baovao mikasika ny velaran-tany may hatramin'ny nandroatana ny vaovao raha sarotra kosa ny fifezana ny firehetana raha ny fantatra hatrany raha ny 6 oktobra teo dia teboka-kafo miisa 490 no hita manerana ny Madagasikara ary velaran-tany mirefy 9 hektara no levon'ny afo nanomboka ny volana janoary hatramin'ny aogostra raha ny fampitam-baovao ny ministera ny tontolo iainana entanina trany rehetra mba hiaro sy soroka ny amin'ny firehetany ala na ny faritrarovana satria tandindondoza tanteraka ny tanitsika famitsangana ny komity siantifika ivondronan'ireo sampandrara maro anamafisana ny tantsoroka sy ny fiaramientana amin'ny fanarahamaso ny fahasalamana ireo biby sy ny fiarovana azy ireo manoloana ny trangana aretina araboka amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza misy ihany koa ny fepetra ho raisina ho fiarovana ny biby hafa rehetra sy ny fahasalamana ireo mpiasa ny valanjavaboary ary ireo mpitsidika izay iarana amin'ny fandarana asam-pirenena miady amin'ny raboka fanadihadiany amin'ny sary sy rindran-tsary Mathieu Prince najoro ny komity siantifika manao ny tantsoroka sy ny fiaramientana amin'ny fanarahamaso ny fahasalamana ireo biby manoloana ny trangana aretina araboka izay nahafaty ragidro atao amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza sampandrara maro no miara-miasa manatanteraka izany ahitana ireo manampahaizana sy mpitsabo biby ny fikarohana ara-tsiansa ny fandarana asam-pirenena miady amin'ny raboka io komity io zany izay misy ireo olona ireo no hijery hoe inona ny tantsoroka afaka entina ho an'ny PVZT mba voalohany aloha ifehezana izao aretina izao ary orinan'izay afahana mijery ihany koa ametrahana planina mazava amin'ny ho avy mba tsy hiverenana aretina intsony na hijerevana mialoha hoe inona ny aretina mety mitranga ary indrindra ny anatsarana ny fanaovana fanarahamaso sy ny fitsaboana ireo biby ireo mba hifanakaiky amin'ny fepetra iainan'ireo biby ireo any amin'ny toerana natoraly misy anazy ny iainany atao anatin'ny parc botanique zoologique mahatratra 530 ny ragidro ao anatin'ny valanjavaboary Tsimbazaza 9 tamin'ireo notilina ka ny 12 no mitondra ny aretina araboka ary maty ny 8 raha ny tatitra natokana vetrana izy ireo miampy ny biby hafa izay nifanerasera amin'ireo biby narary mba anamorana ny fanarahamaso sy ny fitsaboana ireo karazana ragidro antsoina hoe varisiano tena betsaka tamin'ireo nisy ihany koa ny sifaka sy ny fosa tsy mbola fantatra mazava izay tena fiavin'ny aretina ho ny fanazavana raha ny fantatra mantsy dia tsy nisy voakasiky ny tsimoka aretina ireo mpiasa amin'ny valanjavaboary raha ny valy ny fitiliana natao azy ireo mbola ao anatin'ny fanatanterana ny fizana rehetra ny amin'ny mety ho antony izao tranga ny mpikaroka sy ny mpitsabo biby ary manampahaizana isantsokajiny ny mpiasa amin'ny parc rehetra mbola tsy misy ahitana valan'io aretina io mihitsy na iray ara na vita fitiliana daholo fa tsy misy na iray ara tratrany io ny hoe avezany findran'le izy hatreto dia mbola fikarohana ny atao satria maro ny lalana mety nahatonga ny zavatra io voalazako teo hoe ny mpiasa rehetra amin'ny parc dia tsy nisy mitondra le aretina mihitsy mazava aloha zany fa tsy avy amin'ny mpiasa zany ny findran'le aretina tsy midika akory nefa zany fa avy amin'ny mpitsidika ny tondrany fa zavatra maro ny mety nahatonga ny aretina io ary tsara marihana amintsika fa raha ny OMS tamin'ny 1 amby 24 dia namoaka antotanisa fa
eo amin'ny 37 000 eo ny cas ny tuberculose eto Madagasikara tamin'ny taona 2012 zany hoe mbola be dia be zany raha oharina ny vahoaka malagasy ny olona voanty mitondra ny ditsimikaretina ity eto Madagasikara. Zany hoe maro zany ny mety afahana mieritreritra hoe nahazahoana ny aretina io fa ny fikarohana moa ny amoaka izay atsoatsy hoe avaiza no fototra ny voan'ilay aretina. Tsy teny hoe avy amin'isa na avy amin'isa ilay izy fa niteneniko teo avy amin'ny voka-pikarohana ny amoaka izay fa niteneniko fotsiny hoe ny lalana rehetra piste rehetra zany piste de recherche dia ho jerevana daholo tsisy atao ambany zavatra mihitsy ahafahana mijery hoe avaiza no nahazahoana ilay aretina. Misokatra ho an'ny rehetra ny valan-javaboary tsy mahazaza amin'izao fotoana izao, saingy misy ny fepetra fiarovana ny biby sy ny fahasalamana ireo mpiasa sy ny mpitsidika. Tsy azo tsidihana ny toerana voatokana anaramaso itsabony ireo ragidro voakasiky ny aretina. Raha mbola toy ny andavanandro ihany, azo tsidihana ireo toerana misy biby hafa. Vaovaon'ny politika ankoatra ny firesahana ny fihetsika nataon'ny sekretera jeneraly miadidin'ny gendarmerie tamin'ny fanatriana ny kongresy paritry ny antoko TGV tany amin'ny faritra Tsinanana sy faritra Analanjorofo ny farany herinandro lasa teo. Ny resaka mikasika ny fividianana ihany koa ny teo anivon'ny fandarana miara-manonja androany. Mametina amintsika izay mialy Rajnombana sy Taiziny Aina. Fa nitsakitsana ny lalam-panorenana tsotra izao ny fanatrian'ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarmaria pirenena ny kongresy pakitra nataony antoko TGV tany amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo ny farany herinandro lasa teo ny teo anivon'ny fandarana miara-manonja androany. Tsy vitan'ny nanatrika fa mbola nandray fitenenana izay tsy misy idirany resaka fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ihany koa izany. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona no idiran'ny saig amin'ny kongresy pakitra ny antoko TGV midika ho fironana ao anatin'izany antoko izany zava-misy araka ny voalaza hatrany satria olona tsy tokony hampisoloky politika ary tsy tokony handany amin'iza na amin'iza no manao izao fihetsika izao. Ohatra ratsy ho an'ireo zandary no nasiony ity manambonina hitra ity ny teo anivon'ny fandaharana androany. Nitsakatsahana ny lalam-panorenana ireny ataon'ny generaly Zerily ireny. Izy izay tokony amme ohatra tsara ny amin'ny tsy fampisehoana pahabe maso ny firekevitra politika izy ndray no manao an'izany zavatra zany ary ao anaty constitution zany. Io ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondraram-panjakana administration, ny foloalinda ny forces armées, ny fitsarana, ny mpitandro filaminana, fampianarana ary ny fanabeazana. Ilay forces armées izay nga isegy ao anatin'ilay fitantanana raha-panjakana dia tsy tokony andany politika hita amin'ny eny masom-bahoaka ohatran'ireny. Le akanjo orange ihany anie tsy nanaovany teo hoe fa izy teny joro ny kabary ary kabary politika no natao tao fa tsisy resaka hoe mino afa-tsy kabary momba ny ady amin'ny tsy fandripahalemana. Rehefa jerenao manodidina rehetra tao dia londo ampisorona ny eo amin'ny antoko TGV tany amin'iny faritra Antsinanana sy Analanjorofo iny no nanotona azy tao. Teny efa fanao ty fanjakany ty mihitsy zany ve ilay fanitsakatsany lampanorenana efa diso lasa lavitra be loatra le fisolelahana dia lasa manao tsy fanao farany ka lasa mamitera mampianadratsy ny olona ohatran'io. Ankoatra izay nanamafy ihany koa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny amin'ny tokony hitandremany rehetra amin'ny fiatrehana ny fifidianana araka ny efa nanaovan'ny filoha Marc Ravalomanana Antsoavo indrindra fa amin'izao fotoana anavoazana ny lisam-pifidianana izao. Efa miharihary sahady fa inona ny fomba ratsy indray ity fitondrana ity indrindra moa fa olona izy ireo avokoa no mandrafitra ny seny. Matongo veriny telo le fiteny hoe mailo de efa mahatsapasady zany ny filoha Marc Ravalomanana fa misy zavatra tsy manjary eo amin'ny resaka fanatanterahana ilay fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 2023 ka de efa mampitandrina tsara ary efa manome toromarika tsara ny mpikatoka rehetrarehetra amin'ny tiako Madagasikara sy ireo atao hoe mpiara-diana tiako Madagasikara ny ain-dehibe ny fifidianana zany dia fandrafetana ny lisitra. Zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ary tenenina antsika eto zay le hoe maily voalohany dia tsy misy an'izany fisy zany noentin'ireo olona reo fa karne tsotra noentiny de ny chef de famille fotsiny no raisina fa ngaty fanisana ny chef de famille fanisana ny olona ao amin'ny trano anankiray ka tonga taona afaka mifidy no atao ary tety ratiny reto rehefa fantany hoe tia mifoko tandry
miady mety aminy ty fokotany tsy mety aminy de misy amindreo olona amindreo fokotany tsy mety aminy alefany any amin'ny fokotany hafa. Ankoatra ny olana ara sosialy dia hiteraka fatiantoka lehibe ara-toekarena indrindra fa ho an'ireo mpandraraha sy orinasa maro ny fahatapahan-jiro mandritra ny 4 andro izay fanampahafantary ny JIRAMA ho ny mpahay toekarena Hugo Johnson. Mbola tsy azo antoka ihany koa anefa nahovaolana ilay milina 4 na tsy fanampanazavana eo amin'ny sary ny Taizinian. Tsy maintsy ato ny tobo famokarana herinaratra ao Andekaleka manomboka ny zoma 4 ny volana Oktobra amin'ny 10 alina ka hatramin'ny talata amin'ny 5 maraina. Izany dia mba ahafana mametraka ireo fitaovana fanakanan-drano amin'ny vondrona piary herinaratra 4 na ny vany sferika. Volana vitsy lasa mako izay dia nilaza ihany koa ny orinasa JIRAMA fa noho ny resaka tsy fampiantosiky ny rano no mahatonga ny fahatapahan-jiro. Isika rahateo ankehitriny ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany amin'izao fotoana. Ho vahaolana ve ny fametrahana ity milina ity? Satria le izy zany zao ao anatin'le fivaovan'ny toetrandro, le changement climatique ohatsy izy ny fotoana ny fitenenantsika. Tsika zany ny trosa nanao an'io le groupe io misy mpamaty volana nomeny io de zao raha ohatra tsisy rano ary zay le ayahako zany. Satria mantsy ny anazy zany le efa manomboka tsy mieritreritra ny le hoe renirano itsony zany zao fa tokony hoe masoandro ny rivotra no ampiasaina fa tsy efa tsy antsony zany. Raha ohatra zany tsika ohatra ny mbola hietehitra amin'ny renirano ireo za ohatra ny kely finoana hoe mbola tanjaka ihany ny renirano zay anosika an'ireo groupe rehetrarehetra. Fantiatoka goavana hoy ity mpahay toekarena ity no ateraky ny fampiatona herinaratra mandritra ny 4 andro io. Le izy aloha zava-doza satria amiko amin'ny resaka finance indrindrindrindra ny 2 minitra tena vidina lafo. Raha ohatra zany eo amin'izay fotoana zay no tena tsy maintsy anaovan'ny teknisiana azy dia inona moa ny atao fa dia maty eto aloha zany tsika mianakavy mandritra ny fotoana ela fa raha ny toekarena amin'ny ankapobeny aloha zany dia ho mafy tokoa tsika ary dia araka le teneniko teo hoe ny 2 minitra amin'ny finance resaka volabe zany tena tsy araka ny eritreritra ny fahavoazana ateraka eo. Ny fitrandrany Madagasikara ireo angovo azo avoizina ihany no vahaolana ho an'ity firenena ity. Raha ny fanazavany Hugo Johnson, tsy azo ianterana intsony mako ny famatsiana herinaratra miankina amin'ny rano sy ny gazoala satria tsy mitsahatra mamotika tontolo iainana raha malagasy. Iray amin'ireo orinasa vahiny mampidi-bola betsaka indrindra ho an'ny kitapom-bolam-panjakana ny orinasa QMM izay mitrandraka Ilmenita ny Faratofay. Ao anatin'ny adidy sy andraikitry ny fanjakana malagasy ny manara-maso ny fampiarana ny bokin'andraikitra sy ny fampahafantarana ny mponina manodidina ny orinasa sy ny vahoaka malagasy ny zava-misy izy ny ho tombotsoa ny firenena sy ireo mponina manodidina eo koa anefa ny mety olana. Nitondra ny fanehoan-keviny momba ny raharaha eo amin'ny mponina sy ny orinasa QMM ny mpampianatra toekarena Hugo Johnson androany eo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Omenjanary sy Andry Rakotomalala. Ny tsy fahaiza mitantana no mahatonga sy mampitatra ny olany kit Madagascar Mineral na ny QMM sy ireo mponina manodidina ny orinasa. Nambarany Hugo Johnson manam-pahaizana manokana momba ny toekarena androany fa tombony lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ny fisinina mpandraraha avy any ivelany mampiasa sy manodina ny volany eto Madagasikara saingy tozary ambanin'ny fanjakana izany. Satria anao tsy manazava tsara amin'le olona andraikitra ny fanjakana io zany, tsy manazava tsara amin'le olona zava-misy dia lasa politika le raharaha fa tsy raharaha ara-piariana ntsony. Tsika nge tsy anana an'izany 3 milliards de dollars noentin'ny QMM teto zany dia io zavatra io zany ny anazy zany ny firariko dia zao hoe iravina zay tena mety olana mety mitranga tamin'ny QMM sy Madagasikara. Raha eo amin'le hoe efa betabe ny vola azony teo ny zavatra tokony ho fantatry ny olona zany dia zao hoe reny orinasa reny rehefa makaty amin'ny firenena ohatrany antsika zay tsy misy tsenam-bola dia mindrana vola any amin'ny olona izy dia misy manana olona misy aksionera zany mandrotsaka volana amin'io. Nisy fotoana nke ny Ilmenita sy ny Ilmenita tsy nahazo vola fa ambany be zany le vidin'le izy
za tena samylaza aminareo fa mbola tsy nahazo tombony QMM hatramin'izao dia tsika zany efa miteny amin'ny sady hoe ameo zay nefa le orinasa maty atoko raha ny tena marina ankehtsika mahana roapolo isan-jato ao anatin'ny petrabolan'ny QMM ny dikan'izany tsika anke mbola maty atoka koa zany dia inona hono zany no ny antso-zay anaovantsika n'le orinasa zay miasa ho antsika ny ana ny ayahako ne tena faran'izay tsotra efa ela be zany tsika zao tsy nanana tale général ny omnisy ny omnisy nefa no mikarakara an'io fa maninona tsy nanendry tale général hatramin'izay izy zany no anapa-kevitra amin'le zay zavatra rehetrarehetra ao tsisy tale général eo zavatra mampiahiahy ihany zay za zany mba mangataka mpitondra fanjakana mba hanendrengana zay ho tale général atao amin'ny QMM ao anatin'ny omnisy mba ahafahana mijery an'le tombontsoa iarahan'ny omnisy ny QMM manao ny fitrandrana sarotra hoy ity mpahay-toekarena ity raha toka izay heverina ho mpampiasa vola sy mpandrara eto amintsika dia ilana ady tahaka izany avokoa ady tsy andraikitry ny fanjakana arak'izany ny manazava ny saim-bahoaka amin'ny mazava-dehibe ny fampidiran'olona vahiny sy ny fiantraikan'izany eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanazavany lafim-baovao hafa kosa indray ankalazaina isaky ny 1 oktobra toy izao ny andro eran-tany ho an'ny ankizivavy mbola misedra olana maro lafy ny ankizivavy eto Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra miainga onivon'ny tokantrano hatreny amin'ny fitondrana foibe no afana manomevana azy ireo fanajadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince latsaky ny 20 taona ny olona iray no antsoina hoe ankizy aritafitra ao anatin'izany ankizivavy manana anjara toerana goavana eo anivon'ny fianakaviana fiarahamonina ary firenena izy ireo matetika nefa toa tsy laram-pamiana ary misedra olana maro lafy lehibe indrindra amin'izany efa nitsakitsahana ny zondy ataony tsy fafana mianatra tsy misakafo indrindra ireo fanaovana herisetra sy fihetsika mamofady matsiaro ho tsy voaaro izy ireo mahazaza anazy aloha dia ho avy firenena izy rehefa potika ny momba anazy dia izy mbola kely dia mazava ho azy fa rehefa lehibe izy dia tsy dia mety ho betsaka ny vokatra iny na moraly na ny ara-piainana rehetrarehetra na ny ara-pianarana ohatra manoloana an'izay dia ny fahitako anazy ny manodidina aloha ny tokony andraiandraikitra voalohany ohatra ny hoe ndray aman-dreny dia eo ihany koa ny fiarahamonina sy ny firenena indrindrandrindra tokony hoe mianatra daholo aloha fa misy ray aman-dreny zao manao hoe vehivavy io dia tsy ampianarana fa atao mitady vola fa normalement tokony hoe mianatra foana fa fa ihany aloha le mianatra dia tokony tsy haiko na efa misy nambola tsy tokony mba misy fikambanana hoe miaro ny zona ankizivavy manokana fotsiny satria eto amintsika zao tena hoe malaza be ary voaolana ty voaolana saotr'izay dia tokony mba misy fikambanana miaro an'izy ireo mahafoany iray aman-dreny amin'izao fotoan'izao ny mitaiza sy manitsy ny zanany vavy izy otra amin'ny lala mahitsy tsy vita no tokana irery fa mila ifandrombona ny rehetra izany enjana mitaiza azy amin'izao mila fifanantonana be dia be mihitsy satria le vanim-potoana misy antsika zao fa sarotsarotra ihany ny fiainana dia lasa manao foana ny ankizy raha vao tsy manakaiky azy ny ray aman-dreny ny eo fitondrana mihitsy zany no tokony hoe ame sazy hetotra ho an'ireny mpanoloana zaza tsy ampy-taona reny raha ny hevitro nanotona tonga dia vonono ho faty any reny satria mampalahelo ny any zanako efa niaran'izany tokony harovana zany ny zoan'ny ankizy sy ny zoan'ny vehivavy tsy ampy-taona reny hiaran'ireny herisetra reny betsaka le fiainana an'izao koa miratsy moa dia tsy hitantsony izay andraisana anazy fa raha amiko aloha dia izay ngamba ny tena hitako hoe mahasoroka ohatrany hoe ianao ny toa dia mandray atsehatra mitaiza dia mila manoro veo izy avela izy zany alohan'ny amin'ny heviny dia ata avela koa izy mba handray andraikitra amin'ny fiainana ny tokony ho avany tsy tokony ho vesatra ho an'ny fianakaviana na ny fiarahamonina na eto amin'ny firenena ny ankizivavy fa manana ny herijika rehetra iotra sy ho tafita amin'ny fiainana ka afaka handray anjara amin'ny fampandrosoana mitaky ezaka avy amin'ny rehetra izany hoy ny filohan'ny fikambanana ivondronana tanora sy ankizivavy raha ny eto Madagasikara indrindra ny any amin'ny faritra dia mbola misy ireo fombafomba ihany koa izay hoe ho an'ny ankizivavy manambady aloloatra misy ihany koa ny ankizivavy hiaran'ny herisetra firisan-jato moa zany ny vehivavy mety hoe manana
toerana ohatra eo amin'ny fitondram-panjakana ohatran'izay zao dia efa hitantsika sady ny salanisa mety hoe vitsy ny vehivavy manana toerana ambony dia amin'izao dia efa miezaka zany hoe ahoana ny afandreo ankizivavy ireo aleo tena sy anana ny toerana mahaizy azy rehefa amin'ny hoavy ny any aoriana. Itsika maray aman-dreny itsika dia tokony miaro hatrany ny zanakitsika ny ankizivavy amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizivavy izao. Raha misy ny tranga dia aza misalasala manantona ny tompona andraikitra avy hatrany. Eto koa dia efa manao antsoavo ampitondra fanjakana sahady hoe jereo ny ankizivavy fa mitovy ihany na ny ankizivavy ny ankizilahy samy manana zoany samy ankizy izy ireo. Dia teny ho an'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny tenanay hoe jereo ireo ankizivavy ireo indrindra ho an'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizivavy izao miosehatra ny ankizivavy ary ihany koa enohy ny feo an'ny ankizivavy. Manana zo hianatra ho salama hitafy aneo hevitra ny ankizivavy. Latsa-danja mihoatra ny ankizilahy nefa izy ireo raha tsy laza fotsiny ny zo amin'ny fandovana, ny fahaizana mikirakira teknôlôjia, ny fandehanana an-tsekoly sy ny maro hafa. Matetika no mahazo fanliana ny tanora sy ny ankizy, variana sy mitrandraka ny talentany eto amintsika ho ny mpikarakara etsika iray momba ny kanto. Azo fehezina sy trandrana nefa izy ireny mba ho tonga asa sy ivelomana ka ampitombo anisy ireo tanora anasa. Hafitra Solondrabe sy Mathieu Prince. Maro ny tanora tsy anasa amin'izao vanim-potoana izao kanefa maro ny sehatra azo trandrahina ho ny mpikarakara etsika iray manohana ny tanora amin'ny famoronana sy fikarohana asa amin'ny alalan'ny arana ny kanto. Izay zany tena mahita hoe manana talenta le tanora gasy fa vitsy no tena mahafantatra an'ilay opportunité miandra anazy ao. Dia ny vokatr'izay na zareo manao an'ilay izy ho lasa fialam-boly fotsiny dia tsy na izy tena na tsy mahafantatra hoe hatraiza no afaka alehany, na zareo miditra manandrana kely an'ilay asa dia tsy mino izy hoe afaka tena ho lasa lavitra ilay izy fa manandranandana fotsiny. Dia vokatr'izay lasa na ny orinasa ohatranay lasa sahirana mahita an'ilay olona tena mahay, na ry zareo mahay nefa ny lasa tsy manana an'ilay opportunité. Dia tena faniriana zany hoe atambatra ilay fanirinana anankiroa hoe sokafana zany masony zareo hoe io zavatra ataonao io na miteny raha fiarahamonina hoe tsy mahatafitanao zany fanaovana sary zany, satria izay mantsy ny zavatra mitranga amin'izao hoe tsika zany mahita an'ilay ankizy manao sary ohatra ny ampianarana dia tsika ihany no miteny hoe tsy ho tafita amin'io ianao zavatra hafa atao dia nefa n'izay tena ao anatin'ilay sehatra mahafantatra mihitsy hoe tena anisany misy opportunité. Hita fa mana-talenta ny tanora malagasy indrindra amin'ny sehatra ny kanto hiatrany ny fanazavana fa mila fikolokoloana sy famporosiana ary fanohanana mba hahafahany mitrandraka sy mivelona amin'ny alalan'izay talentan'izay. Moramora ihany koa no misehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny kanto. Marihana fa andian'ny faharoa izao ny hetsika World of Tech izay anosehana tanora sy ireo mpisehatra amin'ny resaka kanto ho lasa lavitra bebe kokoa. Vaovao ny fanatanjahantena ny sokatr'andro anto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny FIBA Africa Regional Youth Camp 2024 izay ahitana solitena malagasy mpanazaritra 5 mianadahy no mandray anjara 12 no mpilalao zazavavy iray enina ho an'ny sokajy zazalahy. Izy ireo dia hisitraka fampiofanana mandritra ny 3 andro izany hoe manomboka andro andry hatramin'ny 13 oktobra izao 17 no isan'ireo mpilalao. Misitraka ity fampiofanana ity ao anatin'ny firenena 7 manerana an'Afrika. Ankoatra azy ireo dia misy ihany koa ireo solitena malagasy hiatrika fampiofanana iray mitovy amin'izay izay ho tanterahina ao Senegal ny 17 hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao ka mpilalao zazavavy roa sy mpanazatra iray no hisitraka izany. Mijalona eo amin'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay hatrandry nampiakapeo mitaky tsy misy atakandro ny anafainganana ny fanatanterahana ny fifidianana federation ligue ary section amin'ny taranja misy azy ny fikambanany mpanazatra ady totondro eto Madagasikara androandry. Maty tanteraka ity taranja ity amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy fisian'ny mpitarika fanadiadiana. Efa tamin'ny taona 2012 no tapitra ny feptaona ny asany teo anivon'ny mpitantana ny federation ny taranja ady totondro eto Madagasikara. Nisy fetraka ihany goavana tamin'ireo mpikatroka izany ka tsy nafahan'izy ireo nandray anjara tamin'ireo lalao avy eto an-toerana sy iraisam-pirenena. Isan'izany tsy nahafahany Madagasikara nandray anjara tamin'ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany tany Allemagne, ny lalao afrikana tany Algérie ary ny fiadiana ny amboarany Afrika tany Maputo farany teo.
tsy misy ady hevitra fa ny fividianana ihany no ahafahana manarina ny lesoka rehetra sy amerenana amin'ny laonin'izany ho ny fikambanan'ireo mpanazatra ato tontondro eto Madagasikara ka hitakin'izy ireo ny fanatanteran'izany anatin'ny fotoana faran'izay aingana. Dia ny antony nanosika ny association des entraîneurs moa mitaky an'izao fividianana zao noho ny tsy fisian'ny ligue koa zany eny fatra satria moa ny ligue zay tokony anao an'izao hetsika zao efa naplazanay ary efa nitenenay anjara ndraikitra ny ligue nge no mitaky an'izany fa tsy anjara ndraikitra ny association des entraîneurs ka noho ny tsy fandraisany ny ligue ndraikitra dia nandray anjara ny association des entraîneurs ary ny association des entraîneurs no manetsika ny boxe eto Madagasikara ary efa nitety faritra izahay zao manao fifaninanana efa 6e édition nataonay manerana ny Madagasikara zay angambany nahatonga ny association des entraîneurs mandray andraiky satria malahelo de malahelo amin'ny vokatra zay avoakan'ny fédération ty taranja ty eto Madagasikara na amin'ny lalao iraisam-pirenena na amin'ny eto Madagasikara. Andrany Jeux des Îles na ny lalao nosy Madagasikara amin'ny taona ho avy mitaky fandraisana andraikitra dian'izao ny fanarenana ity taranja ity raha tiana ny azo vokatra sy aomby fa raha ny zava-misy aloha dia mihemotra ary latsa-danja oharina amin'ireo taranja ara-panatanjahantena hafa ny ato tontondry hoy ny fanazavana mba tsy lazana hoe maty tanteraka mihitsy toa lasa avery-taona manomantena fotsiny ny mpikatroka kanefa tsy misy lalao na fifaninanana ho atao akory. Ny endanja tokoa ny taranja tontondry eto Madagasikara indrindra moa zany raha mijeritsika zany amin'le etsika zay mandeha eto na karakarain'ny association na karakarain'olo hafa dia hita fa mila ezaka dia ezaka be tokoa no afahantsika manarana an'io raha te handrombaka ho voalohany tsika amin'ny lalao nosy eto Madagasikara zany hoe ny ara teknika zany dia tena miendanja satria moa no ny antony maro samihafa io zay ataon'ny fédération eto moa zany zay dia mbola manontany tena ihany hoe na ny fikarakarahany mpitondra ao anatin'ny tale teknikan'ny boxe zany dia anisan'ny mampalahelo anay mpanazatra koa satria tsisy zany hoe programme de planning d'entraînement zany zay ataon'ny fédération na ataon'ny tale teknika nationale ka anisan'ny mampalahelo anay ato anatin'ny association des entraîneurs zany zavatra rehetrarehetra izany satria ny club zany manoma tena manao ihany nefa tsisy fifaninanana na eo ny ligue na eo ny fédération ny antony mahatonga an'izay zavatra zay nefa dia anisan'ny marary anay mpanazatra satria izahay dia mpamolavola club eny amin'ny fokotany eny amin'ny foko commune zay misy anay eo. Mahatratra 27 ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanan'ny mpanazatra tontondry eto Madagasikara saika nahatonga solotena avokoa ny faritra rehetra androany nampiakapeo ary manao antsoavy ny anaovana faran'izay aingana ny fifidianana fédération ligue ary section manambana ny hidina andalambe izy ireo raha toa miny manendy stadiny amin'ny fitakiana taon'ny fitondram-panjakana efa maro mantsy hoy izy ireo ny dingana natao saingy tsy mbola misy valiny hatramin'izao. Fa ao anatin'ny andiany 17 ankehitriny ny rimana ny rallye international de Madagascar hiatrehana ny andiany fahadimy eo amin'izay tompon-daka ny Madagasikara amin'ny rallye. Ekipa 13 no hiatrika ity rimma ity ka misy ekipa 2 avy any Frantsa. Ny 14 hatramin'ny 16 oktobra ho avy izao no anatanterana azy ka eto Analamanga sy Anitasy ny toerana ilalovana 13 no épreuve spéciale ho atao ao anatin'ny alavirandalana 16 kilometatra maherikely raha nambarany fédération ny sport automobile eto Madagasikara na ny FSM. Amaranana ny fiarana amin'ny tialina ity ny maresaka avy any ivelany maro ny fanairana sy sosikevitra avy amin'ireo fikambanana mpiaro ny tontolo iainana sy ny mahaolona maniran-tany manoloana ny hafanana izay tsy mitsaha miakatra ankehitriny miaina sy mizagazana avokoa ny rehetra mila fanapahan-kevitra matotra sy entitra ary hiaingana ny rehetra mandritra ny fanatanterana ny COP27 raha ny antsoantso atao amin'izao fotoana izao. After solondrabe amin'ny sariny Euronews narindra ny Tairnia. Mitohatra ny hafanambe manerana izao tontolo izao miamaina ny tany ny rano ritra tsikelikely ny firetana ny toerana maro samihafa ateraky ny hafanana be manampitrotraka sy manafaingana ireo fepetra manimba ny tany aingana dia aingana afaka fotoana fohy izany hoe taonjato iray eo sisa dia maro ireo toerana tsy afaka honenana intsony raha nitatitra manera-tany. Manaitra ny rehetra tsy misy anavana ny Croix-Rouge sy ny firenena mikambana akatika izao efatra herinandro tsy hanombohan'ny COP27 na ny fivoriana miaraka andaniana ny toetry ny andro izao izay ho tanterahana any Egypta. Antso mikendra ny tokony ampitoviana ny fandraisana fepetra sy andraikitra amin'ny firenena rehetra. Eo ihany koa ny mety fahafatesana avesatra ary ny hetsy-bahoaka. Nisy ny fanambarana fa eo papana ny fiakaran'ny hafanana anaty fotoana fohy ho an'ny Azia sy Azia Atsimo andrefana ary fandimby hatrany ny fiakarana ho an'ny firenena rehetra. No amafisin'ny Martin Griffiths
sekretera jeneraly misahana ny mahaolona sy ny vona amin'ny toetry ny andro eo anivon'ny firenena mikambana fa tsy tompon'andraikitra feno amin'izao tranga izao ireo firenena mahatra sy marefo kanefa mizaka ny tserany ainy amin'ny voka-dratsy ny aterany. Ny firenena lehibe sy ny mandroso ny tena tompon'antoka ary manana fahafanany amin'ny anarenana izany. Fikambanana 5 nandroso soskevitra entina hiadina amin'izao fiovaovan'ny toetry ny andro izao izay heverin'izy ireo hanampy ny governemanta sy ny mpisehatra amin'ny mahaolona. Tafiditra ao anatin'izany ny paikady fiatriana, fisorohana ary entina nampiana ireo mpisehatra eny ifotony. Nanamafy ny Croix Rouge fa tsy afa-miala amin'izao tranga izao Europa ary tompon'antoka feno tamin'ny famonoana olona 7 alina noho ny fihafanana mivaivay ny taona 3 Fandarana ahoana marina Global News izay no arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao forteresse izay indray no horonan-tsary ho atolotry ny fahitalavitry ny MBS aminao amin'ity alina ity ny sampana fampahalalam-baovao tombo kilasy tongivavy mamy fotoananao amin'ny rampitsindray veloma tompoko.